tonda sady tsy kory fa hery vovo dehibe araka reny zavatra enitsika reny fotodrafitrasa maro tsy azo idina tsita tsy azo anam-pianan-tsofina ohatranay zao any amin'ny commune Ranochrome dia arakana zay trano be fanaovana zezika fanajariana an'le maka PCI 23 dia ao reo braony commune isaky ny commune roa amby roapolo eto amin'ny faritra district Anaparafaravola satria betsaka ny fotodrasa vitany teto amin'ny faritra loatra mangoro indrindra fa ny ao amin'ny Ranochrome dia soritina manokana na vita trano fikambanam-behivavy mifanasoa ny fitondrana na vita ny barazy ny PCI 23 na vita ny commune raha mijeritsika vao tamin'ny latsinay azoma no nitokana ny trano be ny fikambanam-behivavy zany dia mbola hatramin'ny fotodrafitrasa ny régionnaire mampianatra vonona hatramin'ny farany tompoka hanoana azy dia ny zava-bitany ety aminay zany misy ny zavatra ataony ety aminay mahafapo anay mihitsiny dia mbola vonona zay ny hanoana anazy hatramin'ny farany zany dia ny manoana ny régionnaire mampianana satria maro ny zavatra vitany teo amin'ny fiainam-bahoaka hanoana ny candidat régionnaire mampianana numéro 12 ianiny antsika io zava-bita zao dia fanokanana ny lalana RNF teny Toliara fikitsanana tao Fianaratsoa ho an'ny tanora zay mahafinaritra manoana ny président régionnaire mampianana manampy amin'ny mahantra manampy fampianarana zay ny antony mandanako aty zavatra vitany teo amin'ny faritra misy anay zany dia nafinaritra anay ny école ny lalana za dia hanoana numéro 12 hatramin'ny farany fa faritra misy anay zany dia hitanay fa niova hatramin'ny tondrany zay zany tsy miala aminazy izy nytohananay ary izy koa ny tianay dia zay tsy miala aminazy ny fanentahana ho an'ny rehetra angamba dia hoe mba mijery ny zava-bitany dia hoe manentana ny olona rehetra mba androtsaka ny vato 12 amin'ny fifidianana amin'ny 7 novambra mampianana fidintsika mahere efa matokony ho avy koa miaraka amin'ny laharana 12 fidiko ery régionnaire mampianana